ho antsika rehetra ny ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra iray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanany. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia hitsangana isika maka ny salamo. Salamo faraka amin'ny 50, andiny voalokatra amin'ny 20. Salamo faraka amin'ny 50, andiny voalokatra amin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fanodanao, vonoa ny fahadiso. Sasao adio aho mba ho afa-kelika, ary Diova aho mba ho afa-pahotany, fa tsaroako ny fahadisoko, ary ny atrenaronina izany rehefa. Taminao dia taminao ihany nanontany, ary izay rasy eo amin'ny masotoana tontolo. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka ny terahanay, ary tamin'ny fahotana ny torotoroninay ny rindra. Indro fahamarinanao am-posy sitrakao, ary fahendrenao amin'ny miafina no ampifantarinao ahy. Diova isopo aho ampahotana dia adio. Sasao aho dia fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana avonao, ifaliany ao tapovoaka. Afeny tavanao ny fahotana, ary vonoa ny heloko rehetra. Amoro fo madio aho Andriamanitra, ary avaozy orina amin'ny fanampiny. Amen. Hivavaka isika ry havana. Indriny hafalinay Tompo, fanomeno tombon'andro izay vaovao amin'izao maraim-baovao izao, izay vaovao mandrakariva tao famindramponao aminay. Faly izahay Jesosy satria raha vao mihiratra sy manomboka ny andronay, dia miara-midera sy manome voninahitra ianao aty an-tranonao izahay. Fahasoavanao izany Jesosy, ary isaoranay ianao manokana. Ankehitriny ary Tompo, dia mahatsiaro ny tsy fantanterahana izahay. Rehetra izay tondrany fonay torotoro sy mangorakoraka mba ho diovinao, sasanao. Ovilanao heloko satria ianao ilay mpamela heloko. Ianao ilay tsy mba manao azakazaka raha tosika na tamin'ny fahazo amin'ny tsy fantanterahana. Fa ianao dia mamindra foanay toy ny olona tsy nanatsiny, ary izay miantso anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy, ary akaikin'izay miantso anao ianao. Ho ankehitriny ary Jesosy, hatreho feno izao fotoana izao, ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany, ka tsy hisy feo orenay afa-tsy avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Dia aza mandaona mahafoy anay ianao, dia ny tontolo andro sy ny fiainako avinay rehetra, indrindra amin'ny asa fanompoana sy ny fitiananao anay, dia apitraka fiana am-pelantananao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amaky ny Mofonaintsika ry havana, araka izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa, Petera faharoa toko voalohany, andiny 7 ka hatramin'ny 7. Petera faharoa toko voalohany, andiny 7 ka hatramin'ny 7. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Efa nomeny herin'Andriamanitra eo antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana. Ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo, rehefa afa nandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ho noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Dia ampifaliana indray ry havana ny ombonantsika ao anatin'izao fiaraha-mivavaka ny mpihevitra raha, ametrahana ny asa volana Novambra izao. Misaotra ny namana Eleonora teo amin'ny fitariana, mbola hivavaka isika. Tompo vaovaka teo ny anjara Mofonaina, ary mbola mitalao ny asany fanainao masina izahay, hampianatra anay, hampitombo anay amin'ny fahalalana, ny toe-panahy araka anao Andriamanitra,
ary anomezanao anay fahavononana koa avy amin'ny teninao hiaina izany toe-panahy izany hantsakany sy andavany ho voninaitrao ity fotoana ity Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy amen. Novakiana tamintsika teo ny anjara mofonaina izay rafitinina dia tondrana hafatra anankitelo amintsika momba ny amin'ny hoe fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny andinin'ny fahatelo dia milaza fa nomen'Andriamanitra hery hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika. Ny andinin'ny fahaefatra dia manambara fa ny fanantenana izay omeny tompo antsika no fandrisika na anaty farankisosina motivation antsika hiainantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito dia fitanisana ireo toe-panahy tsy maintsy hiainantsika rehefa avy nandositra ny fahalotona teto amin'izao tontolo izao isika. Ireo no fintin'ny hafatra ao anaty mofonaina tamin'ity an'ity. Hery avy amin'ny tompo no hiainantsika ny toe-panahy avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fanantenana omen'ny tompo no fandrisika ahafahantsika miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia misy fitanisana maromaro. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsy maintsy hiainantsika efa niala tamin'ny fahalotony izao tontolo izao ao amin'ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Fa toy izay fanaontsika amin'ny sabotsy voalohany dia hianatra ny tsenjery mofonaina isika, ary tsy hianatra ihany fa hitady izay ahafahana miaina izany tsy anjery izany. Inona ary ilay tsy anjery? Ahoana le izy? Tena mora tadidy zao fotsiny dia zao izay manana hohanina, izay manana akanjo dia hoe averina kely hoy izy taminy. Aoka anao toy izany koa izy. Eny ary inona no toe-panahy itaoman'izany anjara mofonainantsika izany mba hiainantsika? Tsara aloha ny manamarika fa ny tontolo izay nilatsahan'i Jaona mpanao batisa teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia tontolo izay nampiavaka be ny sarangan'ny mpanan-karena sy ny mahantra, na teo amin'ny fiarahamonina tsotra izany na teo amin'ny jiosy samy jiosy. Ny faharoa, tena napetraky ny fanjakana romanina ho mafy dia mafy ny fanefana hetra indrindra ho an'ny jiosy, ary dia niteraka fahantrana tamin'ny vahoaka jiosy izany manokana ho an'ireo tantsaha mpamboly. Ny fahatelo, tao amin'ny ara-pivavahana izay tsy nahavita ny vidy biby atao fanatitra dia nahirika satria mpanota. Matoa moa ny olona tsy nahavidy dia satria naninona izy? Nahantra izy izay. Nahirika teo amin'ny fivavahana jiosy, teo amin'ny fiangonana jiosy izay tsy nahavidy atao fanatitra. Raha ny amin'ny testamenta taloha dia ny fampitsinjo ny vahoaka an'Andriamanitra ny hoe raha misy tsy mahavidy dia aoka hifanampinampy, aoka alefahana ilay fanatitra ateriny. Fa tamin'ny fotoana ny Jaona mpanao batisa tsy misy mahazo mangataka famelana ka hanatitra fanatitra raha tsy tena mahavidy ny tokony ho izy. Izay tsy nahavidy dia any ianao. Tsy nirarahin'ny tompona andraikitra ara-pivavahana, tsy nirarahin'ny vahoaka jiosy namany. Fa tao anatin'izany zavatsarotra izany dia ny andro ny atao hoe Messia,
mpamaolana ny jiosy, mpamany olana ara-toekarena, mpamany olana ara-tsosialy, mesy hanafaka azy any olana no nandrasany. Eo Jaona nampanao batisa. Raha mamaky isika ny Lioka 7:20 mikasika ny tantara ny asa nataon'ny Jaona nampanao batisa, dia miteny mafy izy ny hoe satria nyrohatra ny natona azy avokoa ny vahoaka, iza no nitarika anareo andositra ny fahatezeran'Andriamanitra, zany hoe inona nanesika anareo anatona mba hibebaka. Nitoy ny teny hoe mamoazavo mendrika ny fibebahany ianareo. Rehefa nandrian'izany ny vahoaka dia hoy ny sasany hoe inona ary ny ataonay. Eo ny 1:20 amin'ity Lioka 7:20 amin'ity tsenjerintsika ity. Manaraka eo ny mpamoretra dia nanao koa hoe inona no ataonay. Dia hoy Jesosy hoe aza maka mihoatra amin'izay asa nalainareo. Nanatona koa ny miaramilo, inona no ataonay, aza mitoto aman'olona, aza maherisetra aman'olona. Izany lay tontolon'ity anjara mofonainantsika ity. Raha manandrifya ny roa hevitra ny perikopa dia tsara ny mampieritreritra antsika hoe ndeha hiaina ka hanome, hiaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahafoizana, fanomezana. Inona no manomboka an'izany? Ny manomboka an'izany dia ny fananantsika toe-tsaina feno fitiavana. Toe-tsaina feno fitiavana. Raha tsy manam-pitiavana isika fa manapatra fahefana dia tsy havita hanome, tsy hajery ny hafa. Ao ny Matthieu 4:40, Jesosy rehefa avy nampianatra ny vahoaka betsaka dia voalaza hoe onena ny vahoaka izy. Onena ny vahoaka izy, ilay fo miombona amin'ny fahorian'ny vahoaka, nona dia nona zany. Filazantsara araka ny Matthieu 4:40 izay mora tadidy moa mba hapetraka amintsika. Ny 4:40 eo ambany masinareo ny Baiboly dia mba avakio hoe azafady. Misy anankiray mitsangana hoe amaky amin'ny anaran'i Jesosy. Onena azy ka nahasitrana ny marariny. Toy an'io dia famahanana ny olona tsy omby 10,000. Lay fo onena. Ho antsika koa marina fa manana izay andraikitra nomen'ny tompo antsika isika, mety hananantsika fahefana eo amin'ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra, fa mba tsy ho fanapara-pahefana eo amin'ny fiandrasana varavarana, mba tsy ho fanapara-pahefana amin'ny famangina ny anjara tokantrano izay nomenantsika, mba tsy ho fanapara-pahefana amin'ny mampanapa-kevitra antsika, fa tena fo mitempo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra no entintsika miatrika ny asa fanompoantsika. Onena, tena hoe aokisika iombona amin'izay mahazo ny vahoaka an'Andriamanitra. Fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany tahak'izay nataon'i Jesosy eto amin'ny Matthieu 4:40 ny 4:40. Fa toe-panahy faharoa dia ny mipetraka eo amin'ny pia fa tsy ny ahina. Iaino zany toetrany hoe mia fa tsy ahina. Efa ray aman-dreny isika eto amin'ny fiangonana, zany ray aman-dreny zany tsy ahina intsony fa efa pia. Na mbola kely dia kely azy ianao hoe mbola mianatra, tonga dia konina. Na tsy anasa azy ianao, tonga dia konina. Tsy ahina intsony zany fa efa pia
ny vahoakan'Andriamanitra iaino zany toetsainy zany pia fa tsy ahina intsony dia io mitoy eo amin'ny Mateo 4:12 ny andiny 10:10 sy 11:10 ny mpianatry ny tompo kosa dia niteny hoe Jesoa henanondreo vahoaka ireo dia ampidiana fotsiny amin'izao ve dia ahoana hoy Jesoa omenareo hanina izy iainana ny maha-pia tsy maintsy anana ny toetsaina maha-pia ny fiangonana isika fa tsy ahina intsony tsisy dekona zany ka hoe akakanjo ny Jesoa tsisy dekona zany hoe akavary ny Jesoa fa pia isika fa tsy ahina intsony zany isika mangata fa azo angatahana tsara zany tena hoe mpanome omenareo hanina izy fa tsy lay omena intsony dia arak'izay toetra ny mpanome iaino zany hoe fahavarana manolotra sy manome tononona mazana hoe fahafoizana mangataha amina ny tompo mba ho mpanome azonareo ve zany mangataha amin'ny tompo mba ho mpanome ary tsarovy fa raha ao amin'ny baiboly manomboka ny Soratra Masina ka amin'izay fiainantsika andavanandro arakaraka ny izarana ry havana no ananana ampiaro amin'ny fiainanao zany tsy miandry anao manambe fa miandry anao manam-pitiavana sy vonina anatsotra tanana ho fitaovana eo ampelantanany tompo dia hanome anao izy mba hahafahanao manome koa fiainantsika pino ny manome manomboka amin'ny fanoloran-teny zany asa azonareo mihitsy ny liturjia fanoloran-tena ny momba anao manontolo omeo tena fiainantsika zany fiainantsika ny fanolorana fiainantsika ny fanomezana toe-panahy araka an'Andriamanitra zany dia alaivokoa ny toeran'ny mpanome mangata mba ho isan'izay mpanome ianao fa tsy mpangataka mangata amin'ny tompo mba ho isan'izay mpanome ianao fa tsy omena iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsarovy indrindra lay mpitondra tena nandatsaka ny fivelomany rehetra tao amin'ny fandatsahan-drakitra ny marika 2:12 asa efa nisahany zany ve tsika rehetra ny 4 million tare marika 7 ary tsy haiko daholo ny enina tare marika enina le ray volana iny le fivelomana janoary le karama voalohany ao amin'ny taona tonga dia teboka manontany be dia be dia inona ny vidianana mihitsy ry fa lay tsy nanana afa-tsy farantsa anankiray tsisy natolo ny afa-tsy izay nomeny azonareo tsara ve lay tiany tompo ampianarina ho tonga amin'izany ve finoko sy ny finoanao fa izay le hoe manome tsy miandry manambe voanolotra fa amin'izay anananao manombo iaina ny toe-panahiny araka an'Andriamanitra amin'ny fanolorana dia tezaina foana isika hoe jereo ny tompo fa tsy nanana afa-tsy ny rahany izy ny ainy izy natolotra amonjenany zao tontolo izao fa rehefa avy eo dia naninona tsy izy ihany ny velona mandrakizay fa isika koa dia velona mandrakizay miaraka aminy na fo ny aina manontolo izy fa mbola nahavelona tsy ny tenany ihany fa izay rehetra mino azy izany ty filazantsara ty rehefa tena iainana fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny toe-tsaina mahatoky rehefa
arahantsika ny tantara ny Matthieu 7:40 na mikisana ny olona tsy omby 10,000 dia hitany hoe misy olona ny zazalany manana mofo 5 sy azan-drano. Ny mpianatra zany dia nanao hoe tsy manana izay, omenareo hanina izy dia ahoana ry zalahy, misy manana mofo 5 sy azan-drano fa zany moa dia ho ampinina ny fiainana ny toe-tsaina mahatoky, toe-panaraka an'Andriamanitra koa zany hoe mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra. Manana akanjo roa dia aoka hanome, izay manan-kohanina aoka hanome. Mahatoky an'Andriamanitra ity ary le izy dia mahatoky ampitomboio ahasana. Efa nataon'ny tompo ny vavaka dia hitantsika ny hoe mbola nisy ambiny 12 sobika. Fiainana ny toe-panahy mahatoky an'Andriamanitra eo amin'ny fanomezana. Roa ny akanjo anananao fa manomeza, tsy miandry 3, tsy miandry 5,000, tsy miandry tiomby armoire, tsy miandry vide grenier. Roa ny akanjo anananao. Fahadimy toe-tsain'ny mpampianatra. Jesosy dia nanao hoe raha izaho mpampianatra aza manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Ao amin'ny Jaona 7:12, ny 7:12 sy 7:40. Ireny dia tsopitsopony natao amin'ny Baiboly mba ho mora tadiditsika. Dia misy 13:13, 14:12 daholo zany ny Soratra Masina androany. Matthieu 14, Jaona 13. Dia ny fijorontsika hanome tsy hoe mideradera, fa iny ianao mandray anjara mipaty ho an'ny voafonjy. Izay manana paty roa aoka hanome paty anankiray. Manamora-mba tsy mihinana paty ianao sy ny zanako ndray andro, ndao hieritreritra hoe hanome ohatra zany. Iny ianao mampianatra ny hafa. Izay ny fahombiazan'ny fampianarana dia ianao mihitsy no mijoro ka mampianatra. Tsy misy deradera zany, fa izay ataonao any dia ampahafantary tompo foana ny hafa, misy manao izy zany. Za zany sisa ny tavela tsy manatanteraka eto, mba hanao ny anjara koa. Ny manaraka dia hiaino ny toe-tsain'ny olona vonona hanao zavatra. Tsy ao amin'ity anjara tsenjerintsika ity, fa ireo fanontaniana intelo nataon'ny sokajin'olona 3 samihafa manao hoe inona no ataonay. Ho antsika manana an'izany fiainan'izany sika, mitady lamba ho sasana, fa tsy inona indray ty zavatra foroporony ity, efa tsy mahita hitsaharana mihitsy, atao hitsiko, atao hitsiko, atao hitsiko. Eny izay tsy mahay sobika mba mahay fatambara. Rehefa tsy lesy lahatra ianao any amin'ny varin'i Jesosy dia ndana mankany amin'ny akanjon'i Jesosy. Rehefa tsy lesy lahatra amin'ny akanjon'i Jesosy ianao dia ndana mankany amin'ny vatsim-pianarana. Rehefa tsy lesy lahatra amin'ny vatsim-pianarana ianao dia ndana mba mankany amin'ny voninkazo. Inona no ataonay fa tsy hoe reo ve dia iza daholo ny anao andreo, fa inona no ataonay. Mba hanana an'izany fiainan'izany sika, toe-panaraka an'Andriamanitra ny mitady zavatra ao atao ao amin'ny fiangonana, fa tsy ianao mena andraikitra dia dia tsy manao azandray ny dororo. Ahoana ilay izy vita ve? Ohatran'ny mbola tsy vita, faran'ilay filohan'ny voamera ihany ny totonany zavatra rehetra eo. Tsy toe-tsaina, tsy toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Inona koa? Ny fafito farany dia toe-tsain'ny fahalalalaoniny. Ao anatin'ny anjara mofonainantsika teo dia voatsipika ny hoe fahonona ny tena, ny fahalalalaoniny. Izay tsy maintsy ilaina hitafiana ihany, izay tsy maintsy ilaina hohanina ihany. Ny ahatongavanao miaina nyity toe-panahy manome sy mafoy ity. Manana an'izay toe-tsaina mahalalaoniny izay ianao, fa tsy hoe tsy mandalo gara na tsy mandalo tsena. Azafady raha iteny an'ity avaky balina,
tsy isika zany, tena tsy isika zany, toe-panahy mahalala onony. Dia tsika moa zany, tsika malagasy manana toetsana hoe rakitry ny ela. Ao na dia akanjo efa tamin'ny 20 taona lasa mbola ao ihany, efa tsy atonina mbola ao ihany, souvenir. Nefa misy olona tsy manan-kitafy ihany. Dia mba eritrereto zany, za tsy anontany anao fa ianao koa afaka mamaly mangina ny amponao hoe jereo hoe ny fitoerana akanjonao, firiny ao. Dia Soratra Masina ity manao hoe anakiroa. Ny dikany hoe akanjo eto dia milaza an'ilay fitafiana tsy maintsy ilaina. Zany hoe raha tsy manao an'io ianao dia mitanjaka. Izay mihitsy ny fananzavan'ny mpandika teny azy. Dikan'izany ny fitafiana farany kely ilay tsy maintsy ilaina. Ambinambiny daholo zany ny akanjo mafana, ny sisa, ny tendansa rehetrarehetra, sy ny sisa. Ambinambiny rehefa inona ilay tsy maintsy ilaina. Ny fahaizana miaina amin'ny tsy maintsy ilaina no miantoka koa ny fahaiza-miaina, ny fanomezana. Raha tsy mahay mionona amin'ny tsy maintsy ilaina ianao, vary sy laoka ihany maraina, tsy mihinan-kina eny an-dalana, tsy afaka hanome. Raha mbola ianao ohatry ny te-hihinana paty fa tsara be mihitsy ilay paty ery amin'ny panneau publicitaire, misy fenako kely. Tratra ianao izay, dia iny ianao ilay tsy mahavita manome. Azafady fa very foana ilay paty fa izay moa zao ny fanentana antsika. Paty ho an'ny nefa ianao ninambary fa ny voafonja iny ary ny andrasany iny paty iny. Izany ity fampianarana ao anatin'ny anjara mofonaina antsika ity. Ohatran'izay koa ny hoe manan-kanina. Izay moa ilay voasoratra ato. Manan-kanina. Ny hanina eo dia tena ilay hoe ilay hanina tsy maintsy hohanina. Zany hoe tsy olona manontany ory ianao ka hoe feno be ny vata fampangatsiahanao, efa vitany herinandro momba ny tsenanao, tsy miandry an'izany. Fa ilay tsy maintsy hohanina. Raha manana an'io ianao dia tokony heritreritra ny tsy manako hohanina. Mba hizara izay hohaninao. Ilay tsy maintsy hohanina, izay ilay fahonoana teny. Dia manomboka izao sika hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izany atao hoe fahonoana tena, amin'ny lafiny fitafiana, amin'ny lafiny sakafo. Fa sady mahasalama zany no mahasoa ny hafa manodidina antsika. Tena hoe tsy maintsy ilaina ve le misotro kafe? Dia tsy maintsy atao ve le misotro jus kely? Misy olona tsy misotro na rano, gotiray dia eritreretintsika izany ry havana. Ity dia mampieritreritra antsika n'izany atao hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, manolotra, manome, izay miainga eo amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy, tsy nanana afa-tsy aina tokana nefa nomeny. Miainga eo amin'ny fanomezana ataon'Andriamanitra, tsy nanana afa-tsy zanaka lahy tokana nefa natorony. Ho anao mbola tenenin' Jesosy hoe raha manana roa atoloriny indray, raha manan-kohanina eritrereto ny mosarena. Ireo ary havana tao amin'ny Mofonaina dia anankitelo no Hafatra no menantsika. Ery avy amin'Andriamanitra no enti miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny fanantenana omen'ny Tompo no mandrisika antsika hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny fahatelo afaka mitsipitsiponao amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito isika santionana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Araka ny tsenjery Mofonaina kosa dia novoizina be tetony hoe ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fahafoizana, fiheverana ny hafa, miainga indrindra amin'ny fitiavana alaina tahaka ao amin'Andriamanitra ilay tia izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Tompo noho ny fotoana ahafahanay mitokana toy izao.
mieritreritra ny momba ny fiantsonanay amin'ny mahatompona andraikitra eto amin'ny fiangonana andritra izao volana novambra izao, araka ny antokony misy anay avy na solotena ny sampany izahay na loholona na dekona indrindraindrindra. Misaotra fa tao anatin'ity fotoana ity dia nitaonanay ianao mba hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, miainga amin'ny fitiavana ho amin'ny fahafoizana sy ny fanomezana, fiheverana ny hafa izay latsa-danja noho izahay eo amin'ny fitafiana sy ny akanjo, eo amin'ny sakafo sy izay hohanina. Raisinay ny teny ho fiainanay, ary ampiarinay izany ho fijoroana ho vavolombelonao Andriamanitra ilay tia izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy, ka nanolotra azy ho fiainan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo noho ny hahafahanay mbola anatanteraka rojom-bavaka, matoky izahay fa hiaino ianao ary hamaly anay araka ny sitraponao amin'ny fotoananao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany, hamelanay anenao amin'ny tsy nahatanteranay misy sitraponao izay voatanisa tamin'ity fotoana ny Hafatra ity. Amen. Ilay soary havana ny Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ho tanterahany amintsika ny isany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, mahatoky izay efa niantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Aoka hipetraka isika manao vavaka anaty fahanginana. An'Andriamanitra irery ny fonahitra. Amen.